Ahoana marina mahazaka demokrasia ve ny mpitondra? Ny fahafantarany vahoaka ny demokrasia de fanajana ny fahalalana amin'ny teny sy maneho hevitra amin'ny fomba maro samihafa. Tsy misy diso izany famaritana izany fa ny demokrasia dia fanjakana avy amin'ny vahoaka, nomen'ny vahoaka ary ho an'ny vahoaka. Izany hoe ny vahoaka ny tompon'ny fahefana ary afaka manome izany fahefana izany. Izany fahefana anana ny vahoaka izany de azony atao ny manome izany ho an'ny olona afaka hisolo tena azy. Izany hoe amin'ny alalan'ny fifidianana. Ary ny fahefana nomena de ikatsana ny tombontsoan'ny vahoaka, izay ilay hoe ho an'ny vahoaka. Mba hahafahana manatanteraka ireo de misy ny lalam-pandrenana izay mamaritra ireo androm-panjakana misy eto amin'ny firenena. Noho izany de tafiditra tsara amin'izany ny fahafahana maneho hevitra malalaka. Avy amin'ireny hevitra maro samihafa ireny no ahafahan'ny vahoaka izay tompahefana manome ireo vondron'olona na antoko politika izay heveriny fa afaka miaro ny tombontsom-bahoaka. Eto amintsika de ny lalam-pandrenana no miaro izany fahafahana miteny sy maneho hevitra ankalalana izany ary mamaritra ihany koa ny zon'ny antoko-panohitra. Raha mandinika tsara ny toe-dram-pirenena sika ary efa naverimberina imbetsaka teto de hita fa ao anatin'ny fanjakana tsirefeso mandidi ny firenena izay anjakany olotokana. Ny HCC izay androm-panjakana natao hiaro izany lalam-pandrenana izany aza moa de efa hita miariary izao fa toa tsy manao izany andraikitra nankinina amin'izany intsony. Tsy voaza ny fisaram-pahefana eo amin'ny fahefanam-panatanteraka sy ny fahefanam-panao lalàna ary ny fahefam-pitsarana. Hita fa mivangongo eo amin'ny rafitra-panatanteraka indrindra fa ny fiadidian'ny repoblika ny fahefana. Mba tsy anjakany hevitra olotokana de ilaina ny fahafahana maneho hevitra sy ny fisiany antoko-panohitra. Kanefa moa de hita taratra ny tsy fahamelana ny mpanohitra anambara ny heviny. Inona ary no atahoran'ny mpitondra fanjakana? Ary inona no asan'ny mpitandro filaminana eo amin'izany fampiarana ny demokrasia izany? Vao tamin'ny faran'ny herinandro teo no sakana ny mpitandro filaminana any mahajanga tsy haneho hevitra ny solombavam-bahoaka avy amin'ny mpanohitra. Marina tsara aloha fa ny antsoina hoe solombavam-bahoaka ny Madagasikara na ny député de Madagasikara ny solombavam-bahoaka rehetra eto amintsika ary tafiditra ao anatin'ny asan'ny fanaovana tatitra amin'ny vahoaka mikasika ny fandehanan'ny raharam-pirenena. Izany hoe mananjo anao tatitra any mahajanga izany ireo député ireo. Toy izao anefa no zavatra nitranga tany. Dia nifampiresaka tamin'ny monsieur le préfet tena fototry ny olana zany de hoe ity toerana ity mihitsy. Ninona zany argument nentina sy fanazavana sy fandresen-dahatra de le eto mihitsy zany no problème le hoe le magro. De mba afahantsika manao an'le hetsika zany dia nitady maromaro iresana ny arahana tamin'ny préfet zany. De atsona foana zany le vahoaka ny mahajanga zany ho tonga eto amin'ny efatra. Le ao anatin'le fanarahantsika zany hoe eto amin'ity toerana ity saika anaovana anazy dia respectena zany le hoe amin'ny efatra tonga eto fa amin'ny efatra sasany indray zany miala eto amin'ity toerana ity mandeha mamonjy toerana anankiray hafa zany zay ahafahana manao an'ilay izy. Ka mba ahafahan'ilay olona zany mahafantatra hoe aizy toerana satria na zahay iza zany amin'izao fotoana izao vao anatin'le mijery an'izy araka le fampiresana teo hoe toerana ohatran'izao no azonareo naovana an'le izy de anatin'le manao an'izay zany zay amin'izao fotoana izao fa mba tsy halany an'le fotoana de alefa zany ty communication ty ahafantaran'le olona hoe aiza le toerana hifankahitana aloha de makaizitsika rehefa avy eo de eto ihany zany aloha nefa hitan'ny olona de eto ihany ny fotoana amin'ny efatra fa rehefa tonga ny amin'ny efatra sasany de hoentinareo makany amin'le toerana hoe atotsika no fampiresaka fa zay toerana zay rehefa avy eo hotadiavinay araka le fanarahana tao zany de tsy maintsy fampiresaka amin'ny préfet moa zany zay manome an'ilay hoe ato le toerana de mbola misy instruction mandeha zany ahafahana mandamina izy hoe ampilaminana ny anaovana an'le zavatra zany. De ny tsy atonga an'ilay hetsika rava aloha zany tantsika amin'ty voalohany ty na de atao aza hoe ty toerana ty mihitsy tena ilayntsika anaovana azy satria symbolique ty toerana ty de nefa zay maha-symbolique azy zay mihitsy no ohatran'ny ananan'le mpitondra fanjakana problème zany de tsy maninona fa
eto ihany ny fotoanantsika amin'ny efatra dia rehefa avy eo tsika zany mifindra moramora any amin'le toerana mandeha tongotra tsika makany zany satria efa nazahoana lalana zay fandehanana mikisaka moramora makany amin'le toerana. Teo dia hita taratra sahadiny tsy fahafahana maneho hevitra. Inona marina ary no atahoran'ireo manam-pahefana any mahajanga ireo mpanohitra ireo dia efa tany Tomasina tamin'ny herinandro lasa iny. Tsy nisy ny korontana fa dia nizotra tsomantsara ny faneho-kevitra nataony. Na dia nanao ezaka aza moa ireo solon-tenany mpanohitra dia tsy afaka nanao ny fiaonany tamin'ny vahoakany mahajanga izy ireo. Inona ary no andraikitry ny mpitandro filaminana? Izany anarany izany dia efa mamintina ny andraikitra sahanin'izy ireo. Izany hoe mitandro ny filaminana. Any amin'ny firenena demokratika dia afaka maneho hevitra ny mpanohitra ary anjara andraikitry ny mpitandro filaminana no miaro azy ireo amin'izany zony izany. Ny eto amintsika dia izy ireo indray no lasa herim-pamoretana sy fitaovana politika ho an'ny mpitondra. Manoloana izany tsy fahafahana maneho hevitra sy manao tatitra izany dia izao no hevitry ny solombavam-bahoaka. Satria ny olona dia fahanandalitra, tsy lazana ny marina ary misy afenina ny zavatra tokony ho tenenina. Izahay raha tonga aty dia manao ny asa mahasolombavam-bahoaka voalohany indrindra satria tatitra zany zoan'ny vahoaka no mahafantatra ny zavatra atao sy ny zavatra no tenenina ary nambara tany amin'ireny antemera reny. Dia anjara ny vahoaka ihany koa, zoan'ny vahoaka ny malala ny marina amin'ny zava-misy amin'izao fiainam-pirenena zao. Demokrasia ity moa zany dia hitsakitsana ary tsy mena ny lanjany mihitsiny. Ny solombavam-bahoaka zany dia atao ohatran'ireny olona tsisy manana ny haja ny mahasolombavam-bahoaka anazy zay fa dia sakanana. Dia nisy ny fanatonana tamin'ireo mpitandro filaminana. Ndresaka tamin'ny tompon'andraikitra dia nazava ny zavatra tiany atao hoe manakana tsy hanao an'izay hetsika zay voalazana atao teo zany. Nasain'ny esorina ny fitaovana, ny chapiteau sy ny sisa. Reny zavatra fihetsika ohatran'ireny zany no atao hoe fihetsika tsy mety ary condamnenay, melohanay ny zavatra fihetsika ohatran'ireny. Nisy ny fihaonana tamin'ny sous-préfet, tany amin'ny sous-préfet heverinay fa mahafantatra ny tena asany izy ary tena niaika izy fa solombavam-bahoaka raha anao tatitra dia tsy hanao fangatahana. Niaika izy fa tena mampafantatra tokoa no anjara asanay zany amin'ny sous-préfet. Fa nitsakitsahana ny zo fototra liberté d'opinion, d'expression fa indrindrandrindra ny zo ny député anao tatitra zany no vohitsakitsaka androany melonay tanteraka zany. Tsy misy ny fanajana ny androm-panjakana mpanao lalàna sy ireo mpikambana ao aminy, indrindra fa ireo mpanohitra. Matoa tsy tanteraka iny fiaonan'ny mpanohitra tamin'ny vahoaka malagasy iny dia mazava ho azy fa misy ny baiko midina azon'ireo mpitandro filaminana any antoerana. Izany hoe tsy azony mpanohitra tao ny maneho hevitra ary tsy misy dikany amin'ny mpitondra. Izany demokrasia izany. Izany no ilazanay foana fa efa ao anatin'ny fanjakana tsirefesy mandidy sy fanjakana jadona ny firenena. Averina hiatrany fa misy dingana telo izany ka ireto avy. Voalohany aloha dia atao izay ilalaovana ara-politika ny vahoaka. Izay zany ilay manipulation politika. Hitantsika tsara izany amin'ny fampandriana drisa, amin'ny fanaovana fampanantenana pokaty ireny ka roboka tokoa ny vahoaka kanefa dia tsy misy tanteraka izany. Raha oviana moa ny Tomasina ho lasa miami. Ny dingana faharoa dia ny fanaovana raha matahora na ny intimidation. Hitantsika tsara izany raha ny zavatra nitranga tany mahajanga iny. Maro ireo mpitandro filaminana no nampiasaina na nakanana ny faneho-kevitry ny mpanohitra. Mazava ny tanjon'ny mpitondra dia ny ampanginana tanteraka ireo izay tsy mitovy hevitra aminy, indrindra fa ny mpanohitra. Araka ny nolazaina teto dia tsy ny mpitandro filaminana ihany no ampiasaina amin'izany fa ao ihany koa ny fitsarana. Gadraina izay tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra ary ny rafitra mpanatanteraka no manome baiko sy manao tsindry amin'izay mpitsara mety sy anatanteraka ny baiko. Rehefa mandromandro manana aretina ny vahoaka ary tsy afaka miteny tsoy ny mpanohitra dia tonga eo amin'ny dingana fahatelo farany ny mpitondra dia ny fanaovana didy jadona. Tsy misy azo atao intsony aloha rehefa tonga eo.
ny tiana olazaina dia izao: raha toa ka tsy mbola tonga saina ny vahoaka, raha toa ka tsy mifo amin'ny torimasony ny vahoaka, ary raha toa ka mbola azony mpitondra ampiasaina amin'ny tombontsoany manokana ny rafim-panjakana, dia tsy hisy izany demokrasia izany, ary tsy hisy ny tena fampandrosoana, fa asa fanakona maso no betsaka ataon'ny mpitondra. Hitantsika tamin'ireny fameana ara-pahasalamana ireny ny tsy fisiny mangarahara tamin'ny fitantanana famatsim-bola avy amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena, ny raharaha bonbon chaussette ary ny raharaha écran plat. Tombontsoa ho an'izy ireny. Nisy tombontsoam-bahoaka ve? Ko maninona ary no nosakanana tsy ilazany heviny ny mpanohitra? Mahazaka demokrasia ve ny mpitondra? Fa inona no tena atahoran'ny mpitondra amin'ireo mpanohitra ireo? Misy zavatra afenina ve ao ka tsy tokony olazaina amin'ny vahoaka? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?